Raikitra ny sakoroka teny amin'ny barazy nataon'ireo mpitokana Aotolagnaro ny maraina teo. Nitifitra ny mpitandro filaminana ka nisy ireo naratra vokatra izany. Ho an'ny hôpitaly Amboanato manokana, miisa 7 ireo naratra noraisina an-tanana vokatra izay ka ny 2 avoan'ny bala. Tsy nisy ny ainana fohy. Amaran'izay zany nandeha dépôt basy. Nifanipôka amin'izay niala amin'izay ny mpanao grevy. Niala lasta 4 semaines nandeha nlefa nagnambany nefa misy anay ambany fitera eo dia avy amin'izay akaiky aminay tena akaiky aminay le poky dia zay milahy vo tagnatin'ny tragno tao zay rovogny na hineneny da niaraky ny tenefitsy zay da sady tagnana kavana gaucher aby ny tefitsy. Sy namonjy grevy isa fa niasa ne zaho zany personne dia niasa fa nanao grevy tokony fantatsiny olona hoe zany t-shirt ny sirafy tava zany nanao t-shirt ny sirafy mazava ao sifo zao nanangatana anao sécurité ny sirafy ao sécurité ao zao fa sy mpanao grevy sy nafantasanjeo mety fa tonga dia nanaty ny kapokanao Amboanato mitondra an'izay vaovao marim-potitra ny maratra rehetra izay nandalo teto aminay. Ho anay mianadahy moa zany ny marary nandalo teto dia miisa 7 amin'izao lera iresahanay izao. Samy lehilahy aby le nandalo teto dia ny 2 amin'izy ireo no misy voatifitra bala eo amin'ny sandry ankavia, samy ankavia izy roa. Misy ihany koa ny maratra teo amin'ny loha dia eo ihany koa teo amin'ny maso. Isaoran'Andriamanitra fa mbola tsy misy ainana fohy ny nandalo teto aminay hatramin'izao. Faramarina fa misy an'ireo maratra ireo mety nandeha amin'ny tobim-pahasalamana hafa ankoatry ny teto amin'ny hôpitaly Amboanato. Isaorana manokana ireo mpiara-monina rehetra niara nitsalahy taminay nanampy nampiditra n'ireny maratra ireny tao anatin'ny ambulance nitondra sy nampiditra ihany koa tato amin'ny tobim-pahasalamana. Tsy aifina, isan'ny takiana ireo mpitokona ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina. Milaza izy ireo fa maloto ny rano sotroin'ny vahoaka ny Faradofay noho ny fahabetsahany uranium sy ny plomb avy amin'ny fitrandrahana ataon'ny orinasa Rio Tinto QMM. Ankoatr'izay, nilaza ihany koa izy ireo fa potika ny fambolena, lany ny hazo fanaovana trano, tsy misy intsony ny nanampy anaovana tsia ary lany ny trondro. Isan'ny nahatonga ny fitakiana iamafy Ratsaivina hatrany ny tsy nampandraisana anjara azy ireo tamin'ny dinika fanapahana, ny fanavaozana ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM. Ankoatr'izay, teo ihany koa ny fisakanana ny fikambanana Lu Sud tsy nandray anjara tamin'ny matso ny 9 Jona lasa teo.